fa namony ainy teo amin'ny 20 taonany kosa ny solombavam-bahoaka teo aloha Razafindra-Paoly. Solombavam-bahoaka Nantalava fidy 3 misesiny lehilahy tao anatin'ny Repoblika fahatelo no nandraisany izany toerana izany mialohany nitondrana ny vata mangatsiaka ny Vohipena toerana izay niavendy dia natao veloma farany teny amin'ny lapana Tsimbazaza i Razafindra-Paoly ary nasandratra au commandeur de l'ordre national moa ny lehilahy tamin'ity androandroany ity. Fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray maromaro ny fandaharam-potoana ny sekretera jenerali ny firenena mikambana mandritra ny fandalovana eto Madagasikara ny 10 sy ny faraka amby 10 ny volana May avy zao. Isan'ny fandaharam-potoanany ary ny fiaonany amin'ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Rajaonarimampianina sy ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement malagasy. Artra roandro ny folo ka hatramin'ny 1 May 2024 ny fitsidiana izay tanterahany ny sekretera jenerali ny firenena mikambana eto Madagasikara araka ny fanambarana navoaka ny firenena mikambana miasa eto amintsika. Fitsidiana voalohany eto Madagasikara no ataony nga Ban Ki-moon hatramin'ny nandraisany fitantanana ny firenena mikambana tamin'ny taona 7 fitsidiana faharoa kosa ho an'ny sekretera jenerali ny firenena mikambana raha tsy ivina dia efa nandalo teto amintsika tokoa tamin'ny taona 4 inga Kofi Annan nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana janoary 7 no sekretera jenerali ny firenena mikambana inga Ban Ki-moon nanomboka tamin'ny fanombohan'ny Topiesandy dia nametraka lahara-pahamehana ny fiarahany izao tontolo izao manoloana ny ady maneran-tany amin'ny fiovaovan'ny tontolo iainana ny olana amin'ny rano ny angovo ary ny tsy fampitsakafo inga Ban Ki-moon mipetraka ihany koa ho mpanelanelana ary mpitondra ny feon'ny mahantra sy ny osan'ny tenany ary nanamafy hatrany ny asan'ny firenena mikambana amin'ny fitsidiana otonsaina eto Madagasikara iaradia amin'inga Ban Ki-moon ny vadiny sy ny mpiara-miasa aminy raha ny fandaharam-potoana indray dia eo amin'ny filoham-pirenena ny tompona andraikitra ao anivon'ny gouvernement tamafaly any pisehatra amin'ny fampandrosoana ary ny mahasovo vahiny miasa sy monina eto Madagasikara ny délégation natariany inga Ban Ki-moon isy ihany koa ny fionany amin'ny olon-tsotra.